mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsy ariavindray tonga amin'ity fotoana manokana izay narantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity anio atalata nefa alohan'izany dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay. Misaotra ihany koa izay mitaonanay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hianatra sy handinika ny teninao izay voninkaina anao izay raha eo. Mety izy ianao hanamboatra ny fonay mba ho tany lonako izany tsy ry ny teninao ary koa mba ho vato fantsika ho anay tokoa ahafantaranay ny fahamarinana ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ireo hery mifanandrina ao amin'ny epistily Paoly. Ireo hery mifanandrina ao amin'ny epistily Paoly. Maky isika ny Romana 7:1-11 ka hatramin'ny 14. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro koa ary itsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy ary aza miahy ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Maka koa isika ny Tesaloniana 1:5-9 ka hatramin'ny 9. Manao toy izao aminaran'ny Tompo. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ahony tena, fa izay matory dia matory amin'ny alina, fa izay mamy dia mamy amin'ny alina, fa satria amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafin'ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan'ny tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan'ny doha. Amen. Mampiasa matetika fomba fiteny na fanoharana momba ny tafika i Paoly eo ao am-pandrisihana ny mpino hanana toetra mendrika tahaka ny miaramila mahatoky. Anisan'ny maneho ny tena fatakaran'i Paoly ny tantaran'ny filazantsara ny fampiasana an'ireo fitenin'ireo izay betsaka indrindra ao amin'ny Efesiana, bokin'ny Efesiana izay nosoratany. Rehefa noresahan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fanapahana sy ny fanapahana sy ny fahefana izay noraisiny teo ary noreseny eo amin'ny toerana mahatompo ambonin'ny hery rehetra azy ary vokatry ny fandresena azony no iasan'i Kristy. Manasa ny mpianany hiditra andaharana izy ao anatin'ilay ady lehibe izay mahafoaka an'izao rehetra izao ary izy no mitahiry ny tafin'ny mpitondra fahazavana ho amin'ilay andro lehibe ny famonjena. Rehefa dinihina avokoa ny fampiasain'i Paoly sary anohatra momba ny tafika dia hita fa toy ny hoe atakaran'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy izany. Hoy izy hoe ady maharitra mahafoaka an'izao rehetra izao ary ifandriana ny tafika roa hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandra-pandresen'ny anankiray amin'izy ireo ny amin'ny ady farany. Anisan'ny mandrafitra ny epistily ho an'ny Efesiana koa ny lohahevitra momba ny ady lehibe izay ifanaovany tsara sy ny ratsy izay voizin'i Paoly. Ao amin'ny antso ataon'i Paoly dia iangaviana isika mba hitafy ny fiadiny. Dia misinga tany sainy momba n'io ady lehibe io izay efa ny ampiasainy teo aloha dia ny fanomezan'Andriamanitra hery lehibe ho an'ny mpino izy, ny fandresen'i Kristy sy ny fisandrantany amin'ny ambonin'ny fahefana rehetra, dia ny tafika izay mpino no mandrafitra azy dia olona izay maty fahiny fa efa natsangana ny veloma sy nampiarahana tamin'i Kristy nasandratra ary afaka miady amin'ilay tompo ratsy ny fahiny. Ny asan'ny fiangonana amin'ny fanambarana an'ireo fanapahana sy fahefana ireo ny anjara miandry azy ary ny fampiasany ny bokin'ny salamo mba noritsoritana ny Kristy izay mpandresy
Andriamanitra zay mpiady mahery dia ny antso ho an'ny mpino mba hitafy ny fitahiny filazantsara. Rehefa tafitsika avokoa manko ny fiadian'Andriamanitra araky ny antso dia ho vonina takatra ny tena votoatin'ilay ady lehibe zay mahafoaka an'izao rehetra izao isika. Araka izany ihany koa dia raha fehezina dia izao ny tadidio, tsy maintsy matoky manjakariva isika fa hiara mandresy amin'ny Kristy amin'ny farany. Ary raha mino koa isika dia mitafy an'ireo fiadian'ireo mba tsy hampaharesy atsika, satria fantatsika fa mierina tahaka ny liona tokoa ilay ratsy mitady izay ho harapany. Noho izany tafioa ny fiadiana rehetra. Amen. Retrainay masina tsara ny anitra, mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Tompo mangataka aminao mba tsy hahanay mandrakariva fa tena tokony tafy an'ireo fiadian'ireo izahay, aoka izay tsy ho variana fa na miala ao an-trano na ao an-trano na eny an-dalana na amin'ny asa dia atsiaro fa ao anatin'ny ady tokoa ary mivonona ny ao anatin'ny fitaovam-piadiana rehetra. Ampio izahay mba ampifantoka ny fisainanay ao aminao ka ho vonina mandrakariva hitondra ny fomba fiadiana fahaiza-miady rehetra mba hahafahanay mahazo ny fandresena aminao. Tonoana sy angatainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.